Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ary atolotra ho antsika rehetra kosa ny fiadanana sy ny fahasoavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay tompontsika. Fivaliana manokana no miaraba antsika rehetra, miarabanao izay manaraka indray ny fandarana amin'ny ity anio ity. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika satria afaka andinika indray ny lohahevitra lehibe izay mitona antsika ho amin'ny fifikirana, mitona antsika ho amin'ny fatahorana ary mitona antsika ho eo amin'Andriamanitra. Zava-dehibe no lohahevitra antsika amin'ny ity androany ity dia ny hoe miatrika ny tahotra ao amin'ny tanan-dehibe misy anao. Lohahevitra fafito sady isika amin'ny ity androany ity, koa dia manasanao mba niaraka anondrika ny lohanao milohany andraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Jehovah Tompo Andriamanitra eo misaotra anao, no ny hatsaranao, no ny famindramponao, no ny fahasoavanao, mbola afaka handreny teninao zahay. Ampifantaro anay ny sitraponao Tompo, ary mitenena aminay araka ny habe ny famindramponao. Fatononona aminao Jesosy ny vavaka. Amen. Miatrika ny tahotra ao amin'ny tanan-dehibe misy anao. Hebreo 1:2 no andalan-teny izay anasako anao manokana mba hiaraka amaky anokatra ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany isika. Dia hiaraka amaky ny tenin'Andriamanitra isika amin'an'i Jesosy, ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Indray andro rehefa tonga teo amin'ny toerana na filohan'ny Etazonia azy nga Franklin Roosevelt tamin'ny taona 1770 ny volana Marsa. Nikorotana ny firenena tratra ny krizy tamin'izany fotoana izany. Ary tao anatin'izany dia nisy fitotonganana lehibe ara-toe-karena. Niorokoditra ny olona rehetra, natahotra ny olona rehetra fa nijoro ity filoha Amerikanina ity ary ny teny manao hoe tsy misy zavatra tokony hatahorantsika afa-tsy ny tahotra irery ihany. Ny any tokony hatahorantsika dia ny tahotra. Izany teny izany dia voarakitra tsoratra amin'ny boky rehetra ary mbola manana maizy azy mandraka ankehitriny. Nanambara mazava nga Roosevelt tamin'izany fotoana izany fa tsy ny toe-karena, tsy milamina no fahavalo fa ny tahotra. Ary ny tahotra dia toy ny biby goavana, mampangovotra ary mampivarahontsana ny azon-damosina. Hoy ny mpanoratra sy ny psikologa anankiray. Noho izany ry hava-malala dia manimba ny eritreritra ny tahotra. Ary vokatra izany rehetra izany dia lasa tsy mahay mandanjalanja, lasa tonga ny olana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Mahatonga fanadinoana ny tahotra. Ary mahatonga ny tena tsy ahatsiaro, tsy afaka hifehina inona na inona rehefa tonga izany tahotra izany. Mahatonga ny tena tsy atokotena izany tahotra izany, fa mahatonga anao hitoky amin'ny olona fa tsy hitoky amin'Andriamanitra. Rehefa tonga ny tahotra dia mitady olona izay heverina fa mba ho vahaolana anala izany tahotra izany. Mahatonga ny eritreritra anao tsinotsinona n'Andriamanitra ka hoe tsy afaka hamany toe-javatra iray Andriamanitra manoloana ity zavatra ngeza ity. Ry hava-malala, betsaka ny zavatra ateraky ny tahotra. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona marina no mahatonga ny tahotra ho antsika izay monina eto an-tanan-dehibe. Misy anton-javatra efatra mahatonga ny tahotra. Voalohany amin'izany dia ny heloka be vava sy ny herisetra an-tanan-dehibe. Olana anankiray goavana izy io ho an'ny tanan-dehibe satria mety hitarika tahotra ho an'ny mponina ny herisetra, ny fandrombahana,
ny von'olona fakanakeriny iny fa dia ny erisetra amin'ny endriny maro samihafa. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia izany no somary tazantsika. Enontsika na aiza atao ianala antsika dia fandre amin'ny tanan-dehibe izany. Ny olana anankiray faharoa dia olana eo amin'ny fitanterana. Anisany mety hampitombo ny tahotra an-tanan-dehibe ny tsy fandriampahalemana eo amin'ny lafiny fitanteram-bahoaka. Toy ny halatra sy ny herisetra ara-pananahana ny antsoina hoe harcèlement sexuel. Ngamba ny fahitantsika amin'ny haino aman-jery fa mitaitaina mandrakariva ny olona. Rehefa andeha sao dia misy manakan-dalana. Rehefa andeha sao dia misy ny accident eny an-dalana rehetra eny, sao dia misy ny panina maro samihafa ka mety hatavelanao amin'ny toerana anankiray. Mety miteraka fitaitaina ihany koa zany ho antsika eto an-tanan-dehibe noho ny ateraky ny hamaroan'ny fiara. Fa tonga eo amin'ny rond-point anankiray dia mitangorona tahaka ny voangory. Ny fiara miraikitra tanteraka mihitsy, ny fotoana mandeha ny tena taraiky ao anaty fiara. Izany rehetra izany dia mahatonga ny tahotra avokoa eo amin'ny fiainana izay miseho andavanandro. Ny fahatelo dia tahotra ateraka ny ara-tsosialy sy ny haino aman-jery. Ity haino aman-jery ity mahafinaritra dia mahafinaritra saingy miteraka orooro sy tahotra ihany koa. Amin'ny alalan'ny fampielezana ireo vaovao momba ny trangan-javatra feno herisetra, ny heloka be vava. Izany dia hitantsika any amin'ny tambazotra serasera sy ny haino aman-jery. Tahaka an'ireny hoe mijery film horreur reny isika rehefa mihaino ny vaovao, mijery ny vaovao, matahotra mafy mihitsy, lozy etsy, lozy eroa, ary mipoitra ao daholo ny zavatra rehetrarehetra zay mahatonga tahotra sororo. Enina dia zavatra tsy mitombona azo antoka tsara azy dia miteraka tahotra ho an'ny mpanaraka ny fandarana sy ny vaovao an-tanan-dehibe. Ary ny anankiray fahaefatra izay anisan'ny goavana dia goavana ihany koa mahatonga ny tahotra an-tanan-dehibe dia tsy inona fa ny tsy fahatokisana ny mpitondry, na ny hoe tsy azo antoka ny mpitandro ny filaminana, ny mpitondra ny tanàna ihany koa. Olana lehibe anankiray izy io satria mahatonga fisalasalana sy tahotra, mahatonga ny ponina tsy azo antoka noho ny ateraka ny kolikoly. Vokatra izany rehetra izany dia mihevitra fa tsy milamina intsony ny tanàna. Matahotra ny vahoaka, matahotra ny ponina, mandrotsy ny lavoloha ny olona na andro na alina. Mandeha eny amin'ny arabe ianao amin'ny andro atoandro, matahotra ny mpakakeriny. Matory ianao amin'ny alina, matahotra ny mpangalana sy ny mpandroba. Mandeha any anaty fiara ianao, matahotra sao dia hisy lozy. Tsy hita intsony hoe aiza ny tany tokony ho aleha. Fa izany ny zavatra misy, izany ny zavatra iainana. Makany an-tsena ianao, ny mpisito mahery. Ary raha mijanona ianao dia tsy fantatra hoe iza no avy hamonjy ianao. Ry hava malala, ry mpiaino malala isany. Ny zavatra anankiray lehibe dia ny fanontaniana manao hoe misy vahaolana ve entina miatrika ity tahotra ity. Ankoatra ny tahotra rehetra izay fahitantsika andavanandro dia misy ihany koa ny tahotra ny amin'ny fanahiana ny zavatra ho avy. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay novakintsika tao amin'ny Hebreo 1:1 teo manao hoe ary ny finoana ny fahatokiana ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Araka ny fanambaran'ny Baiboly ry tanora malala isany dia miatrika fandresena ny tahotra isika amin'ny alalan'ny finoana. Eny, ny finoana ihany ny fanafody avy amin'Andriamanitra ahafahantsika mandresy sy manaisitra ny tahotra. Ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny laza ao amin'ny Hebreo 1:1 manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao
ahazona sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Tsy maintsy manana finoana isika. Tsy maintsy matanjaka ny finoantsika. Ho antsika mponina an-tanan-dehibe manao antso avy amintsika rehetra. Ampitomboy ny finoantsika. Aoka hanana finoana matanjaka isika. Ho amintsika mpiara-mivavaka, mpiara-manompo, isika tanora rehetra. Aoka ho azontsika antoka. Aoka ho azonao antoka fa manana finoana matanjaka ianao. Indray andro rehefa nisy fotoana avy nanatanteraka fiarahana mivory, fivoriam-bavaka niaraka tamin'ny mpianatra Jesosy indray andro. Tadiditsika angambany izay tantara izay. Kristy kosa dia nandefandreo mpianatra ny alohan'ny lalana. Mandehana tonga dia ao anatin'ny sambo kely ianareo. Tamin'izay fotoana izay nefa Jesosy tsy tafiaraka tao anatin'ny sambo. Rehefa nandeha ny andro ny maizina dia indro fa nanomboka safotofoto ny ranomasina. Nanomboka ny ady rery ny mpianatra, sahirana ny mpianatra. Inona ny hevitra, ahoana ny vahaolana. Dia mba nanao izay fomba rehetra faraherin'izy ireo. Tamin'izay fotoana izay, raha tao anatin'ny tafiotra sy ny fahasahiranana dia nahita zavatra fotsifotsy manjelanjelatra. Ery ampovoan'ny rano ery. Ny tombo fatratra ny tahotra tao amin'ny mpianatra. Ny orikoditra mafy ny mpianatra hoe matototy tamin'ny manatona antsika ity. Tamin'izay fotoana izay nefa dia tsy mahatotola izy. Ary ny teny ilay noheverina ho mahatoto manao hoe aza matahotra fa izah ihany. Jesosy no tonga anatona ireto mpianatra ireto, anaisotra sy anala izany tahotra tao amin'izany. Amonjy azy manoloana ny safotofoto rehetra, manoloana ny fiainany. Ry hava-malala, Jesosy dia te hamonjy atsika noho ny safotofoto fiainana eto amin'ity tanan-dehibe misy atsika ity. Ary miteny izy manao hoe aza matahotra. Miverina 5:7 ao amin'ny Baiboly ny teny manao hoe aza matahotra. Midika izany fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny ialantsika amin'ny tahotra. Tsy tian'Andriamanitra ho latsaka amin'ny tahotra isika. Tsy tian'Andriamanitra ho tafaletika ao anatsika izany tahotra izany. Satria anisan'ny biby masika mampivarahotsana ny azon-damosina ny tahotra. Ary mahatonga aretina maro samihafa fahampitehana eo amin'ny fiainantsika ka tsy ahafahantsika miatrika ny toe-javatra. Ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra miverina 900 ao amin'ny soratra masina ny teny hoe tahotra, orooro. Ka be lavitra ny teny hoe aza matahotra raha ampitarina amin'ny hoe tahotra. Ny tahotra 900 fa ny teny hoe aza matahotra dia be lavitra noho izany. Aza matahotra isika fa azo antoka izay rehetra manana izany finoana matanjaka izany. Ny voalohany dia tsara ny hamantarantsika hoe inona moa no vahaolana tsara. Rehefa mahana finoana ve dia ampy hanala amin'ny tahotra. Inona ny finoana takiana? Inona ny finoana ilaina mba hanesorana izany tahotra izany? Ny finoana izay tena mandresy ny tahotra dia manaiky ny fisian'Andriamanitra voalohany indrindra. Izay ny zavatra voalohany indrindra tsy maintsy ekentsika ny fisian'Andriamanitra. Tsy afaka ny andresy ny tahotra isika raha tsy manana ny finoana, ary io no ataontsika dingana voalohany eo amin'ny fiainantsika. Manana fanandramana eo amin'ny fiainantsika mba hanana fotoana isainana mandrakariva ny fisian'Andriamanitra. Manana fanondravaratra izay hitarika azy amin'ny fahasaranana eto amin'izao tontolo izao izay rehetra mino an'Andriamanitra. Ka zava-dehibe ny fisian'ny finoantsika an'Andriamanitra fa misy Andriamanitra. Ataovy azo antoka ry hava-malala fa tena misy Andriamanitra. Indraindray mametra-panontaniantsika rehefa mandalo ny olana, problema maro samihafa eo amin'ny fiainantsika, misy zavatra nangatantsika tsy nentin'ny valy, dia mametra-panontaniana hoe tena misy ve Andriamanitra? Ry havana,
aoka ino isika fa misy Andriamanitra. Ny faharoa dia zao, ny finoana mandresy ny tahotra dia tsy hoe manaiky ny fisian'Andriamanitra fotsiny ihany, fa mikasaka ny amolavola fifandraisana manokana amin'Andriamanitra mihitsy. Tsy mijanona fotsiny hoe mino an'Andriamanitra, efa tsara aloha zany le hoe mino an'Andriamanitra ianao, fa tsy mijanona eo fotsiny, fa mamolavola paikady fomba rehetra, inona no ataoko mba hazoko manatsara zany fifandraisako amin'Andriamanitra izany. Tsy ampy mantsy ny mahafantatra fotsiny ihany, fa mila mampitombo izany isika. Tahaka ny hoe mpinamana anankiray, mila mifanerasera, mila mifandray tsy tapaka mba ho azo antoka izany fifandraisana izany. Ka amin'ny alalan'ny famakitsika ny tenin'Andriamanitra no anisany fomba iray ifaneraserantsika amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny vavaka fanokana tena izay ataontsika, efa niverimberina teto izany, tokony anokana ny tenantsika hanana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra isika. Ary azadiny fa manorina fifandraisana tsara amin'Andriamanitra isika, ary isika dia tokony anatanteraka izany fomba tsara sy mendrika izany. Ny fahatelo dia zao, ny finoana mandresy ny tahotra dia mitarika antsika hatoky tanteraka an'Andriamanitra. Mila ataontsika azo antoka fa eo am-pelantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsy misy maharombaka izay eo am-pelantanan'Andriamanitra. Manana finoana rehefa napetraka ao am-pelantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, dia ain'Andriamanitra ny mandamina an'izany, ain'Andriamanitra mandrindra an'izany. Ary izay no mahatonga an'Andriamanitra miteny manao hoe apetrao ao amiko ny fanahinao rehetra, fa izaho no ianareo. Aoka hanana finoana isika, finoana mitoky amin'Andriamanitra, finoana mahazo antoka fa Andriamanitra no antoky ero atsika. Ry mpiaino malala izany, ry hava malala amin'ity anio ity, dia tiako mba olo finoana isika. Isoro ny tahotra rehetra aza matahotra ianareo, fa ombanareo aho Jehova, aza merikerika foana fa izao ny Jehova Andriamanitra reo. Mitantana anareo amin'ny tanaka havanany fahamarinana, zany ny Andriamanitsika. Mety misy olana avy eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainanao izay manaraka izao fandahana izao, mety misy toe zavatra manahirana ny fisainanao ve? Mety mahatonga tahotra isan'andro isan'andro, tsy mahita tory ianao isan'andro isan'andro, ny tebiteby eo amin'ny fiainana andavanandro, ny fanabeazana ny ankizy, ny fivelomana, ny fiainana rehetra, ny rotorotom-piaina rehetra, apetrao eo amiko izany, hoy Jehova. Izany ianareo, izany ny Andriamanitsika. Miantso atsika izy, miantso anao izy, mba hametraka ny fiainanao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Aoka ahazo toky ianao, aoka hanana finoana ianao, tsy finoana misiditsidina fotsiny, tsy hoe mahalala fotsiny an'Andriamanitra, fa raha mijanona eo amin'izany finoana an'Andriamanitra sy mahafantatra, dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny devoly mba mino fa misy Andriamanitra, saingy matahotra izy. Miteraka tahotra hatrany izany rehetra izany, fa ny finoana manala ny tahotra dia ny fitokiana sy ny fametrahana fitokisana tanteraka amin'Andriamanitra. Ary ny fitokisana amin'Andriamanitra ny mety nangataka zavatra anankiray ianao tsy nivaly, izany rehetra izany efa napetraka am-pelantanan'Andriamanitra, dia zao efa vahaolana men'Andriamanitra ny tsy valiny izany nangatahanao izany. Noho izany dia atao vahazo antoka fa miaraka amin'Andriamanitra amin'ny finoana ianao. Indray andro i arety vehivavy anankiray mahatalanjona, ny aina tamin'ny vanim-potoana tamin'ny fanandevozana izy. Tao anatin'izany fotoana izany dia nitsiry tao anatiny hoe ahoana ny fomba ivoahana amin'ity fanandevozana mampalahelo ity. Indray andro alina ny andro misasakala, rehefa nivoaka tamin'ny toerana anankiray tena amin'ny toeram-pambolena, dia nitsiry tao anatin'ny sainy iaretiny hoe andeha ialana fotoana izao ivoahana, antsirana ity fanandevozana ity. Tamin'izay fotoana izay dia tonga tao anatin'ny sainy hitotika amin'Andriamanitra,
ary ny fikitra tamin'Andriamanitra izy fa fotoana izao tokony ilaozana ity fanandevozana izay mahazo ity, tsy tokony mijanona amin'izao toerana izao fa eto ny fotoana tsara. Dia lasa izy tamin'iny alina iny nanaraotra ny voaka eny an-dalana, nefa dia betsaka ireo sakatsakana izay misy. Ary tamin'izay fotoana izay dia tsarony fa misy olona maro izay tokony mba ho entiny. Dia niverina indray izy ny anatsimo ary nakan'ireo namany tao anatin'ny sakana rehetra. Ary rehefa nandeha ny azakazaka nandeha izy nivoaka tany aloha, dia nanomboka ny soratra izay miteny manao hoe fikarohana iarety. Sy ireo namany izay nitsoaka miaraka amin'ireo mpikaroka sy ny alika mpihaza andevo nentina mba anakanana azy reto. Nampitombo finoany hatrany efa arety. Fa izao na izany azy dia izao tsy maintsy tafavoaka. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nahavonjy olona 300 tafavoaka an'izany iarety noho ny finoana sy ny tanjaka tao aminy. Satria nitoky amin'Andriamanitra izy fa na misy aza ny sakana, na misy aza ny fanenjehana, na misy aza ny fomba maro samihafa tsy ahafahana tanteraka izany, dia nanan'Andriamanitra ho toky izy, nanan'Andriamanitra hoerina izy. Ary ny tanjony dia izao miala ao anatin'ny fanandevosana. Ry mpiaino malala izany, ry afa malala, tian'Andriamanitra ianao mba hiala ao amin'ny fanandevozany tahotra. Betsaka ny tahotra mahazo antsika, ny orooro mahazo antsika. Tian'Andriamanitra mba hialanao izany. Misy nefa ny sakana manana finoana. Aoka hitoky amin'Andriamanitra isika mba handresy izany sakana izany. Fa ny tahotra dia fomba anankiray ampiasain-devoly tsy androsoantsika, tsy androsoantsika, tsy ahafahantsika manao zavatra, fa tsy maintsy esorina izany miaraka amin'Andriamanitra. Ka mifindrariako ary tiako ianao raha mba hanokana ny fiainanao ho an'Andriamanitra, anatona an'Andriamanitra amin'ny finoana, ka Andriamanitra rery ihany ny vahaolana eo amin'ny fiainanao. Anasanao mba hanondrika ny lohanao mba hivavaka. Jehovah Andriamanitra raha eo, sotranao noho ny teninao fa maro ireo toe-javatra eo amin'ny fiainanay izay mandalo vesatra ka mitondra tahotra, tsy ahafahanay mahomby, tsy ahafahanay mandresy, tsy ahafahanay mahatanteraka ny zavatra tsara. Ampitombohy ny finoanay Tompo, azonay mifikitra tanteraka aminao. Ampitombohy ny fahaiza-manaonay mba azonay mifanaraka amin'ny sitraponao rery ihany. Tario lalana izahay ary ho an'izay rehetra mihaino izao teninao izao dia aoka mba olo ny finoana izahay. Andresy ny tahotra sy ny aia ny fanahiana eto amin'ity tanan-dehibe, eo amin'ny fiainana andavanandro, eo amin'ny andronay rehetra. Apetraka ampelantananao izany vavaka izany no an'i Jesosy. Amen.